Ao anatin'ny lafiny ara-politika izay ihany moa sy fitadiavam-baolana amin'izao krizy izao ny talata fasivy volana jolay izao ary no avy eto Madagasikara indray ireo mpanelanelana avy ao amin'ny sadek tarina andriamatoro akimshisano iaraka mofo amin'ny tiraka ataony itsimo andriamatoa Leonardo Simao Dr John Tesha ary andriamatoa Nuno Thomas ny 17 volana jolay kosa moa no ifarana izay iraka tantirany izy ireo eto Madagasikara izay rany fanambarana navoaka ny birao mpifandraisan'ny sadek eto Madagasikara izay nivoaka tamin'ity androany ity. Hita kosa ny marimaritra iraisana io no nivoitra taorian'ny fivoriana izay niarahan'ny komity mpanara-maso ny fampiharana ny tondro zotra na ny CSC sy ireo vondrona politika nanao sonia ny tondro zotra fivoriana izay notontosaina teny amin'ny hôtel Panotrama Andrainarivo naritra adiny 5 be zao mo izay fivoriana izay ary nangotraka ihany koa ny adievitra teny antoerana mitateriny Lovaramanaantso sy Christian Rakotindramanga amintsika mo ny akon'izay. Nahita marimaritra iraisana ireo mpivory sy teny amin'ny hôtel Panotrama Andrainarivo. Fivoriana izay niarahan'ny komity mpanara-maso ny fampiharana ny tondro zotra na ny CSC sy ireo nanao sonia ny tondro zotra. Io ny fantatra taorian'ny fivoriana izay naharitra adiny 5 teo amin'ny rotonta. Araka ny nolazainy Dr Solondray Beperi filohan'ny CSC dia nisy ny zavatra azo raisina na dia nafana aza ny ady efitra sy ny dinika ary mbola hiverenana amin'ny alatsinainy tolakandro ny mikasika izay. Atolotra ny vondrona iraisam-pirenena kosa ny sosokevitra ivoaka amin'ity fivoriana izay notontosaina amin'ny alatsinainy ity etsy amin'ny Panotrama any. Isan'ny mba hatoerana nandritra ity fivoriana ity ny mikasika ny fividianana sy ny fandridrana ny fanatanterahana azy avy amin'ny lafiny ara-politika. Araka ny sy ondresaka nalefa ireo mpivory sasatsasany izay nitafafohy taminay raha nivoaka ny efitra ny fivoriana dia nisongadina ihany koa ny tsy fitovik-hevitra teo amin'ny mpandrainjara indrindra teo amin'ny resaka mandidina ireo kandida telo taorian'ny fanambaran'ny JICM sy ny fitakin'ny vondrona iraisam-pirenena. Teo ihany koa ny mikasika ny fiverenana andriamatoa Ravalmanana marika sy ny fionana an-tampony.